Navana malalo tompo anapaka ompontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo no ty talata 13 Novambra 2024 ity, izay anologanao anay indray ny hanina sahaza anay satria tsy mofo ihany no mahavelona ny olona fa ny tenin-drina koa izay aloka ny vavanao. Dia omeny ny teninao indray izay tompo mba tsy rovanay tena, fa ny teninao dia mameno velona ny fananay sy mahatombo anay, mampitombo anay amin'ny fahalalana tsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofo no manazay mivavaka izany. Amen. Ny filazantsara Luka 2:20 no anjara mofinaina ho antsika. Luka 2:20 raisiny eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Luka 2:20 raisiny eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mahita ny Jerosalema voadidy miaramila ianareo, dioko fantatrareo fa efa mby akaiky ny fanavana azy. Ary izay anany Jodia amin'izany andro any, oka ndositra ho ana tendrombohitra. Ary izay eo Jerosalema, oka ndositra ho an'ny velany. Ary izay anatsara, oka tsy hiditra ho tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba tanteraka izay rehetra voasoratra. Fa loza ny bevoka sy ny taiza kely amin'izany andro any, satria isy fihoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ringana amin'ny latsabatra izy ka entiny ho bavy ny firenena rehetra. Ary Jerosalema ho itsahany desilitra manampatanteraka ny andron'ny jejilisy. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ankitana ary ety ambony tany. Dia isy fihoriana firenena amin'ny fahaverezan-kevitra no ny fihondron'ny ranomasina sy ny famonjanana. Ka horeraka amin'ny fon'ny olona no ny fahatahorany sy ny fianasany izany zavatra ho tonga ambony tany izany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozogozonina. Ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao mendoza izany zavatra izany dia miandrandra ka sandraty lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Amin'ny sy ny fahoriana lehibe sy ny zavatra tena vaky ny fo sy mandera-tsaina dia tokony tsy ho taitra na mikivy na hiala amin'ny finoana izaso ianao, fa ny tokony ataonao dia hiandrandra ka sandraty lohanao fa manakaiky ny fanavotana anao atsika amin'izay fotoana izay. Asandraty lohanao fa manakaiky ny fanavotana anao sy atsika amin'izay andro izay, satria efa mby akaiky ny tompo rehefa misy izany toe-javatra maro samihafa izany, indrindra izany fahoriana sy tsy misy toa azy tety ambony tany izany. Dia tokony tsy ekeiky ianao fa hibandana ny Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy, ary hifikitra tsy halamina fa efa manakaiky ny fanavotana sy ny fanavotana anao. Koa atody zavatra sarotra sy manahirina sy toe-javatra sarotra tahaka izany ianao, dia aza miala amin'ny Jesosy Kristy fa oka ny fonao mitoetra tsara amin'ny Kristy sy fikitra aminy fa efa akaiky ny famonjena atsika sy fanavotana atsika efa tody izany zava-tsarotra izany, satria mivoaka ho amin'ny fitahiana matretritsika amin'izay andro izay. Dia marina amintsika ny tenin'ny Paoly apôstôly, raha miara-miaritra amintsika dia hiara-mboninahitra aminy. Efa nambara koa tamin'izany ambarany Romanina 12:20, mahareta amin'ny fivavahana, miareta amin'ny fahoriana, mifalia amin'ny fanantenana, satria raha izy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenantsika, sady izy no Omega, izy ny Alpha, izy le fiandohana, izy ny fiafarana. Koa aokantsika tsy ekeka foana fa hivikitra amin'ilay Jesosy Kristy, hitoetra ho aminy, satria izy no ifarantsika akana amin'izy amintsika, fa izy manana teny fiainana anakizay. Ka aoka tsy ho taitaitra nefa misy zavatra amin'izao fa efa mby akaiky ny tompo dia miandrandra ny fanavotana aminy ary mifikira aminy ary mpanjiny Jesosy Kristy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa
tsy avelanao tsy ho tratriny ampoziny tsy ampozy izay fampiomaninao ny fompananay amin'ny fiatrena ny fihevinao eto indray zay dia menao zany teninao zany fa naozokozozana ny zavatra momba eny amin'ny lanitra sy ny eny amin'ny kintana de tokony tsy anatahotra zay na disy fahorinana lehibe tohinina azy misy ety ambony tany de tokony tsy anatahotra efa atoky anao tsy andrandranao satria efa miseho zany toe-javatra zany de efa kaiky ny fanavotana anay indandranao mafy de mafy zay akana amin'izy am'izay fanao ny manontany ny fiainana manak'izay dia zony zay tompo fa tsy mahazonanao terizo ampelantananao zay aoka zay ibanjanao Jesosy Kristy ny fananganana matsy ny fiainana zay tompony fonay sy mpanefa azy zay nametraka zao vavaka zao teo amavanay tsirairay avy amin'ny mahazanako manao hoe gainay zay ny an-danitra amasinany eny naranao mitonga ny eny fanjakanao ataony sikaponao itya tany tahaka ny an-danitra minoniny anna sahazo anay mamilany elokay tahaka na mialana izy mika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy nery ary voninahitra manak'izay amen aisy mitodrano amin'ny fiadanana Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra ihany fonareo sy nevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay nianto anareo sady izy ihany nanefy izany amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen